Faly miaravantsika ry mpiainy malala amin'ity fionantsika ity ary manasantsika rehetra mba hiaino ny tenin'Andriamanitra afatra sarobidy izay hitondra fanantenana, hitondra famonjena ho antsika tsiraray avy. Alohan'ny afatr'Andriamanitra nefa dia manasanao mba hanondrika ny lohanao ka hiaraka mivavaka amiko. Hivavaka isika. Tongotsaro rainay be famindrampo, rain'ny famelan-keloka, rain'ny fitiavana, mpamonjy anay. Misaotra anao zay amin'ity fionanay ity satria manana fotoana hiainona ny teninao. Manana fotoana handraisana afatra sarobidy, hitondra anay ho any amin'ny famonjena avy amin'ny alalan'ny teninao. Koa mitenena fa indro sokafanao anao ny fonay ary hitoeran'izany teny sy afatra sarobidy izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay zoko mpamonjy anay no hanonana izany vavaka izany. Amen. Manana afatra lehibe ho antsika Andriamanitra amin'ity fionantsika ity. Ny lohahevitra hodiniantsika dia manao hoe mijery an Jesosy Kristy, mibanjina an Jesosy Kristy. Lohahevitra lehibe zany satria io no azo lazaina fa tsy ambaratelo ny fahombiazana eo amin'ny fiainana maha-kristiana, fiainam-pivavahana. Jesosy Kristy raha teo ihany koa dia izy ny loharanon'ny famonjena, ka rariny loatra raha manokatra ny masontsika ka hibanjina sy hijery an Jesosy Kristy isika. Zao mantsy no voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Bokin'ny Hebreo toko 12. Bokin'ny Hebreo toko 12 andininy 2. Rehefa hitantsika dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hebreo toko 12 andininy 2. Mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba ahazony fifaliana napetraka eo anoloany ka dia efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Mijery an Jesosy Kristy. Nahoana ary sika no tokony hijery an Jesosy Kristy? Inona avy ireo antony tokony hibanjinantsika an Jesosy Kristy? Ny antony voalohany dia izao: mijery an Jesosy Kristy isika satria Jesosy no nanangana ny fiangonana. Jesosy Kristy no nanorina ny fiangonana. Zao no voasoratra ao amin'ny Matthieu. Amin'ny Matthieu toko 9:10 andininy 9:20. Andenge jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Matthieu toko 9:10 andininy 9:20. Rehefa hitantsika dia irana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izao milaza aminao, ianao no Petera, ary ambony vato lampy ity no ahoroko ny fiangonako, ary ny vavadiny fiainany tsy hita tsy haharesy azy. Le tapany voalohany zany no jerentsika ny hoe Jesosy Kristy no nanorina ny fiangonana. Ny resaka tamin'ny mpianana izy, ny resaka tamin'ny Petera, dia hoy izy mantsen'ireo mpianana ireo hoe ambon'ity vato lampy ity no ahoroko ny fiangonanako. Ny vato lampy resana eo dia ilay vato lehibe, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ka io zany no antony voalohany tokony hijerena ny Kristy, hibanjinana ny Kristy, satria izy no nanorina ny fiangonana. Jesosy no fanorena ny fiangonana. Izy no efa tao anaty programa ny Kristy, tao anaty programan'Andriamanitra ny fisiana fiangonana, ary izy no nanorina ny fiangonana. Ka io zany no antony voalohany tokony hijerena any Kristy. Ny antony faharoa hijerentsika any Kristy dia izao: satria izy no niantso antsika, izy no nifidy antsika mba ho mpikambana ao anatin'io fiangonana izay naoriny Jesosy Kristy io. Zao no voasoratra ao amin'ny Jaona toko 5:12. Jaona toko 5:12 andininy 9:20. Jaona toko 5:12 andininy 9:20. Rehefa hitantsika dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amoa.
ary mba hareta ny vokatrareo mba homen'ny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Io ny antony faharoa ijerena an' Jesosy. Izy no ny fidy antsika, izy no ny antso antsika, izy zany a no ny fidy antsika mba ho mpikambana anaty nyio fiangonana io. Ka rary ny loatra izay ny fidy antsika no tokony hojerentsika, izay ny antso antsika no tokony hojerentsika. Zay ny antony lehibe faharoa mba hijerentsika an' Jesosy Kristy. Ny antony lehibe fahatelo izay fidianantsika hijerena an' Jesosy Kristy dia efa haitsika rehetra tsenjery. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Efa haitsika rehetra tsenjery manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Io ny antony fahatelo. Araka ny fahatantsika isika rehetra dia mpanota ratsy isika, ka vokatry ny fahotana izay ataontsika iainantsika novantsika tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha dia fahafatesana mandrakizay no miatra amintsika. Zany no miandry antsika, fahafatesana mandrakizay. Kanefa no ny nataon'i Kristy, izy tiantsika, izy nanorona ny fiangonana, izy ny antso antsika ho mpikambana ao anatin'ilay fiangonana. Isika nefa ratsy dia izao no natao, nanolotra ny fiainana izy, maty teo amin'ny hazo fijaliana. Afa-baraka, nitondra fahoriana farany ratsy indrindra teto ambonin'ny tany, nitondra loza farany mavesatra indrindra ho an'ny tenany teto ambony tany mba hahafahany mamonjy antsika. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia azo vonjena indray isika lay very mandrakizay, very noho ny fahotantsika, noho ny adalàna vitantsika. Tsy misy hevitra intsony ny amonjenantsika fa no Jesosy Kristy dia azo vonjena indray isika. Maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, nanolotra ny fiainana ho antsika izy, lohan'ny fantsika ny tanana, nosatrohana tsilo izy, notrobarina lefina ny lany vony. Manto antsika Kristy. No io antony io dia mijery an'i Kristy, mibanjina an'i Kristy, ao aminy ny famonjena, ao aminy ny vaolana ny amin'ny fahaverezana, mijery an' Jesosy Kristy isika. Zany antony lehibe zany ry namana malala izany, no antony ibanjinantsika an' Jesosy Kristy. Ny antony manaraka, antony faefatra dia mifona ho antsika Jesosy Kristy. Araka ny fantatsika dia taorian'ny fahafatesany dia nandany 70 andro niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy Kristy, avy eo dia niakatra any an-danitra izy, mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra, amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka azy, amin'ny mahatompony ny tompo azy, ary manao asa fifonana ho antsika. Mbola manalalana antsika amin'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana izany Jesosy Kristy izany. Ka io zany a no antony fahaefatra ibanjinana ijerentsika an' Jesosy Kristy. Zao no voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa, Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy voalohany. Andeha ho jerentsika ary vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany manao hoe: anaka, izany zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy anotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Io zany a no antony tokony ijerena ny Kristy. Araka ny fantatsika ihany koa dia mandalo fitsarana avokoa ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, miseho amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy misy na dia olona iray aza afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ka Jesosy Kristy dia mifona ho antsika ao amin'io fitsarana io, manalalana antsika amin'Andriamanitra amin'io fitsaran'Andriamanitra io, ary dia maka ny toerany ny atao hoe mpisolo vava Jesosy Kristy. Misolo vava antsika, mifona ho antsika eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary zao koa no ambaran'ny bokyny Hebreo toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Hebreo toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa satria isika manana mpisorona lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay mitondra ny fahalementsika
fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Io zany a no antony lehibe anankiray ihany koa ijerena ny Kristy. Mpisorona be ho antsika izy, manalalana antsika amin'Andriamanitra izy. Izy no manelanelana antsika sy Andriamanitra. Zava-dehibe zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany anefitra, raha miverina kely eo amin'ny tantara isika, ny tantara ny fanompoana nataon'ireo zanak'Israely ireo dia izao misy mpisorona be anankiray vidian'Andriamanitra. Ka amin'ny fotoana anankiray dia io mpisorona be io no miditra ao amin'ny efitra masina indrindra, manao fanelanelanana ho an'ireto zanak'Israely ireto amin'Andriamanitra. Ary rehefa miditra ny mpisorona be dia azo antoka fa ireo rehetra izay nanao ny adidy ny tampatokiana ny fona tamin'Andriamanitra, nanao fanatitra, dia io mpisorona be io no manelanelana azy ireo. Dia tahaka izay koa no ataon'i Kristy any an-danitra any, mifona ho antsika, manelanelana antsika no ny fahotana izay vitantsika. Raha misy nanota ozy amin'ny Jaona voalohany toko 2:2, raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Zay no antony tokony hijerentsika an' Jesosy Kristy. Ny antony farany izay hijerenan'i Jesosy Kristy, hibanjina antsika ny Kristy, dia voasoratra ao amin'ny Jaona toko 4:10. Jaona toko 4:10, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Jaona toko 4:10, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Andalana izay efa haintsika rehetra tsy enjery ihany io andalana io. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa koa. Ao an-tranony iraiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ary izay toerako no hitoeranareo koa. Nanorina ny fiangonana Jesosy Kristy, niantso antsika ho mpikambana ao anatin'izany fiangonana izany. Mato antsika Jesosy Kristy, nanao ny fomba rehetra hamonjena ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Niakatra ho any an-danitra io Jesosy Kristy io, ary hiverina tsy ho ela Jesosy Kristy. Ho avy indray io Jesosy Kristy io. Io zany no antony farany hijerentsika ny Kristy, hibanjina antsika azy, satria mbola ho avy indray izy. Le niakatra ho any an-danitra any izy dia tsy hijanona ny mandrakizay, fa hiverina ary andray antsika ho any aminy. Io no antony hibanjinana ny Kristy, satria mbola ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Jesosy ilay nanorina ny fiangonana, Jesosy ilay niantso antsika, Jesosy ilay nifidy antsika, Jesosy ilay mato antsika, Jesosy ilay niakatra tany an-danitra tany, dia tsy hijanona any izy, fa hiverina andray antsika, anatanteraka ny famonjena antsika. Ho avy Jesosy Kristy andray antsika, ho tanteraka ny famonjena, ho amin'ny zava-misy tokoa ilay famonjena izay nahafatesanao antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Zany no antony hijerena an' Jesosy Kristy. Rary ny loatra ny bokin'ny Hebreo raha miteny amintsika manao hoe mijery an' Jesosy Kristy, tompony fonontsika sy mpanefa azy. Manokatra amin'izao ry mpiainy malala dia andao hifantoka amin'i Jesosy ny masontsika, hibanjina ny Kristy isan'andro, satria izy no tsy ambarately ny finoana, izy no tsy ambarately ny fahamarinana. Ao amin'i Jesosy no tsy ambarately ny famonjena. Hitantsika Andriamanitra ampitoetra izany teny mamy izany mba ho fiainana ho antsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitro raibe famindrampo, satria nomenao Jesosy Kristy ilay tsy ambarately ny famonjena, ilay tsy ambarately ny finoana, ilay tsy ambarately ny fivavahana. Naseho anay androany fa mila mijery sy ny banjina azy izahay mba ho azo antoka ny famonjenanay. Omeo hery zay Tompo, omeo hery zay Jesosy eo mba hibanjina anao isan'andro, ka ny fijerinay dia hifantoka eo aminao mandrakariva. Io ny mpanaraka izao fandarina izao, ambiny ny fiainanay tsiraray avy, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Makasitraka antsika nanaraka izao fandarina izao, ary manao veloma antsika, manome fotoana antsika
ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko